nanjakany kolokolo avolainta, nanjakany kopakisasahana, zay ny zavatra nisy tany am-piandokoana ka nahatonga an'izao fahampitehany Jerama zao a sy ny fahaseragnany vahoaka malagasy zao. Ny zavatra faharoa lehibe de ny hoe ny fanafoana ny mpitondra ny rafinerie-ny Tamatavy fandiovana solika amin'ny 2010. Nisy fiantraikany be dehibe tamin'ny fiainany Jerama ny fikatonany rafinerie satria tsy nanana moyen de contrôle tamin'ny tena tokony vidiny solika ny fitondram-panjakana fa nisy fagnarotana de nisy fiantraikany tamin'ny fitatagnana any Jerama koa zany a ny fampikatonana ny rafinerie. Fa ankilan'izay a nisy nanohizan'ny mpitondra taty afara ny fametrahana centrale hydroélectrique zay nataon'ny président Ratsiraka fa nifikitra tamin'io centrale thermique io zay efa fantatrao fa teraka olana be dehibe amin'ny fandaniana gazoil zany. Ny fifikirana zany de mazava tsara satria misy tombontsoa ny mpitondra ny fandimby io a de nafantatra aza fa hagnapotika firenena de natao nijanona tamin'io hiany. Resaka tombontsoa manokany mpitondra zany a de nijanona tamin'io na termika io. Ny zavatra fahatelo de zao, rehefa tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina lasa président de la République de izy zany no mpitondra taty afara ny président Ratsiraka nahazapy fa tsy azo tohizana zao fa hanapotika firenena fa tsy maintsy miroso amin'ny fametrahana centrale hydroélectrique atsika. De izy no nanao ny hoe andao hatao volobe sy sahofika. Ny zava-doza nefa de zao, rehefa niala i président Hery Rajaonarimampianina de tsy nanohy an'io koa ny mpitondra tafaran'ny président Hery Rajaonarimampianina kanefa en bonne voie alohan'ny elan'ny président Hery Rajaonarimampianina tao ny fanamboarana ny sahofoka sy volobe. Ary raha nitohizan'ny mpitondra tafaran'ny président Hery Rajaonarimampianina ny fanaovana ny volobe sy sahofoka io mety fa tsy misy tsony zao problème iaignatsika zao. Zay zany a anisan'ny fahadisoana lehibe koa zany nataon'ny mpitondra taty afara zany a ka mifandray am'izao fahaseragnana be dehibe manjoa ny firenena malagasy zao zany. Ny farany angambany de ny hoe ny fihenan'ny rotsak'orana noho ny fahampitehan'ny tontolo iainana de anisany miteraka problème be satria fananana centrale lehibe anankiroa asika de andekaleka centrale hydroélectrique sy namorona ny fianaratsoa ka noho ny fahampitehan'ny tontolo manodidina andreo de rehefa maigny ny andro de mihegna be zany ny debit de tsy ampy zany ny famokarana herinaritra ilatsika. Ka ny tena marina tena nompitehina ny Jerama zay ny tena marina noho ny kolokolo avolenta nataon'ny tompony andraikitra ny fandimby miaraka ny sikombakomba tamin'ireo secteur privé. Ny fiandohan'ny herinandro ity mamaraparana ny volana Jolay sady tsika satria fa andro fahafiry amin'ny roapolo androany fafito amin'ny roapolo sady fafito amin'ny roapolo ny volana sady androany. Zany koa dia tsy manakana ny tsiresahana andro ataontsika hoe zavatra manamarika ny herinandro sy ny mety anamarika an'ity herinandro ity lavalava ihany koa ny fotoana teo an'ny tsinesana satria dia nisy an'iny andro natokana fisaona pirenena iny tamin'ny zoma noho ny raha misy eto amin'ny firenena ny resaka tsy fandriampahalemana moa ny tena mibahana tao anatin'izany. Resantsika kely hoe amin'izay rehefa avy eo mikasika ny iny sy ny raharam-pirenena ankapobeny ny Thierry aloha no mampifandray antsika tsy amin'ny lafiny teknika na manao Roland Brito kosa ny tafa amin'izao marainy izao makasitraka hatrany amin'ny fiarahana. Miditra amin'ny ataontsika hoe herinandro vaovao ny fanadinana ihany koa, fanadinana ho an'ireo mpianatra miadina baccalauréat amin'ny sokajy teknika zany fanavitany azy moa ny fampianarana amin'ny sokajy ankapobeny tamin'ny herinandro teo mirary soa ho an'ireo zandry tanora zany ka zay miatrika an'izany fanadinana baccalauréat ho an'ny sokajy teknika izany. Mbola mitohy ihany koa moa ny ireo ataontsika hoe tohana ara sosialy ny amin'ny lafiny arbitaterina zay ataon'ny fitondram-panjakana ho azy ireny. Inona fa dia tsy mihena
fa mitoetrany ihany koa ny fanamafisana ny lafin'ny fandriampahalemana sy ny fiarovana mba atotosana izoran'izany fanadinana ara-panjakana zany araky ny tokony ho izy efa mandeha ihany koa ny fitsarana ho an'ny fanadinana kapobeny zany ary inona fa ivoaka melohan'ny zany hoe somary ho angekangena kokoa tsy toy nisy taona no mety voan'ny fanadinana baccalauréat amin'ity taon'ity ny antony dia efa mitombo nisy an'ireo ataontsika hoe université zay mandray an-tanana zany ny fikarakarana fifidianana reo université any amin'ny faritra zany isan'izany ny ao Antsirabe isan'ny mandray an-tanana ny baccalauréat isan'izany ihany koa ny ao Itasy zany université any Tasy efa azo lazaina fa université mahaleo tena ihany koa ireny dia efa mandray an-tanana zany fikarakarana ny fanadinana baccalauréat izany eo ampiarasana zany dia ny tanora moa tena resahana rehefa fanadinana zany rehefa miresaka tanora dia isy amin'ny herinandro ity namarika ny herinandro ity ny fionombe nasionaly ny tanora zay ho tanterahany ery ny efitrano fandraisana fivoriana raisam-pirenena na ny CCI ery Ivato ery amin'ny herinandro ity afaka 2 andro eo maharitra 2 andro izy io zany dia fionombe nasionaly les concertation nationale des jeunes zay andronana ravonana reo hevitra zay nivohitra tao anatin'ireo fikonan-doha-paritra ny tanora zany natao tamin'ireo faritra samihafa tamin'ireo faritra 20 zany maromarina kokoa dia misy lohevitra vitsivitsy eo amin'ny 5 eo no andraisana ataontsika hoe fandravonan-kevitra zany mandritra n'ity fikonan-doha nasionaly ny tanora ity zay ho tanterahany ery amin'ny CCI ery Ivato ery zany hoe lafiny samihafa zay mahakasika ny tanora mazava loatra no akanaovana sy akana zany fandravonan-kevitra izany ndeo andrasantsika pitoniny zany dia ho ito zany hoe inona no FDB nivoaka dia anahoana no toy izay rehefa tonga ny fionambe nasionaly zay tariny FFKM ity moa zany dia ny ministera mahakasika ny tanora ny tena karakara sy nanao zay atontosany ity nanomboka tany amin'ny volana aprily tany ny amin'ny volana aprily tamin'ity taona ity zany dia ataontsika hoe tonga eo amin'ny ivony any zany raha ohatra ka zay no malaza lizy mandritra n'ilay fikoanambe zay ho tanterahana amin'ny herinandro ity milaribia zay laka misy ho avy izao zaika hatrany amin'ny arivo mahery any no andrasana avy amin'ny lafivalonyosy inona fa voasolo tena tokoa ny faritra 320 avy any amin'izany faritra zany ireo mpitondra teny zay voafantana tao anatin'ny hanao ny fisoloatena hitondra zay zavatra tinampaka nandritra n'le fionambe paritra ny tanora tao anatin'izany ho hitantsika eo moa zany fa rehefa miresaka taona zany dia eo zany lafin'ny fanabeazana eo ny lafin'ny asa eo ny lafin'ny ataontsika hoe fiofanana eo ny lafin'ny tanora sy ny lafin'ny fanatanjahantena inona fa ho voaresaka daholo zany eo anatin'io fa ho andrasantsika eo zany tena fandehany raha rehefa miresaka tanora ihany koa dia tanora moa zany amin'ny ankapobeny koatra ny resaka fampianarana fandresana teo dia tafiditra ihany koa ary voakasika indrindra mikasika ny fisoratana anarana rehefa miresaka fisoratana anarana zany rehefa raharam-pirenena no resahana dia misy anankiroa avy hatrany no mbia ao an-tsainy dia eo zany le fihizina le lafiny hoe enrôlement biométrique ozy ny teny frantsay zay nampiasaina tamin'ny fanombohan'ity tetikasy ity dia ny andihan'ny voalohany zany zao aloha ny vita ary io tsy dia hoe ny tanora rery fa mahakasika ny tanora ihany koa nefa le izy raha nitatitra vonjomaika azo zany mikasika ny atotanisa ao anatin'izay ataontsika hoe fihizina na amin'ny enrôlement biométrique zay dia eo amin'ny 9 tapitrisa eo no efa tafiditra raha ohatra ka ny atsasaka zay ny vinavina teo am-piandohana zany hoe mandroso dia mandroso zany le izy amin'ny lafiny anankiray eo amin'ny dingana voalohany zay ny vita fa nomboka tsy ela ihany koa ny dingana faharoa etsaka ilan'izay dia nomboka raha-pitso zay raha-pitso ihany koa ny fanavaozana na ny refonte ny lisy-pifidianana ny seni indray no mikarakara an'ity
Ny CENI no mikarakara an'ity raha ny fanazavana sy ny fampahafantarana ombenombeny satria efa nisy fiaonana tamin'ireo ataontsika hoe acteur politique, ireo mpisehatra amin'ny lafiny politika izay nitetezany teo anivony sy ny faritra iomanana ao anatin'ity resaka fanavaozana ny lisam-pifidianana ity dia tanterahana izany manomboka rapitso ka hatrany amin'ny tapaka ny volana novambra ano any amin'ny 14 novambra any. Io zany raha ny fanazavana dia hoe io lista avoziny io dia ohatran'ny hoe zay vokatra eo dia manafoana tanteraka tsy manakely intsony ny lisam-pifidianana teo aloha. Ary ny lisam-pifidianana izay ivoaka ao anatin'ity fanavozana n'ireo fontsy ity no ampiasaina amin'izay fifidianana ao avy. Zay zany raha ny fanazavana aloha amin'ny lafiny ara-teknika dia somary miteraka adihevitra ihany zany le izy loha amin'ny lafiny anankiray amin'ny lafiny anankiray ny amin'ny hoe anao fanavozana antsika sa ahoana. Hoe inona moa no tsy amitana amin'le resaka hoe enrôlement biométrique satria dia isan'ny ahafahana misoroka amin'ny ankapobeny ny resaka hoe fisiana anarana miverimberina na le doublon izay nampisaritaka sy ny adihevitra tonga hatramin'ny fidinana an-dalambe tamin'ny tsy fahamarinan'ny lisam-pifidianana tamin'ny fifidianana izay nitanterahana hatrany amin'ny taona 2014 io nefa adihevitra be dia fa nanika ny 10 taona teo aoriana dia mbola tsy mety tena mivazany ny olana fa dia mbola hiverina amin'ny fanao aloha amin'ny resaka lisitra ny mpifidy io. Ny olana ihany koa ateraka le izy dia hoe ny fanatanterahana ny lisitry ny mpifidy na fanavozana io na amin'le hoe révision annuelle RAL moa ny filaza azy fanao foezan-teny zany révision annuelle de la liste électorale dia ny fokotany zany manomboka ny asa. Rehefa miresaka amin'ny fokotany dia tafiditra ao anatin'izany amin'ny fanaraha-maso sy ny fanatanterahana mihitsy ny sefokotany satria misy komity zany eny loha joro. Ny sefokotany nefa ny ankamaroany eto Madagasikara dia tsy mbola voasolo. Ny ankamaroan'ireo sefokotany am-perinasy ireo dia sefokotany tamin'ireo fifidianana amin'ny fandimby ary raha anjara mavitrika tamin'ny fanatanterahana zany lisam-pifidianana zany. Dia eo zany ilay mbola mampisy ny adihevitra sy ny aya amin'izao fotoana izao andao zaty ary satria misy ny teti-bola ahafahana manatanteraka n'ilay fanavaozana le lisitry mpifidy fa araky ny nabarateo dia ny acteur ireo izay anatanteraka an'izany akoatran'ny olon'ny CENI izay karamaina zany ao anatin'le hoe asa vonjomaika amin'ny ahoana moa zany hoe asa manapetra eo anelanelan'ny volana Jolay 2020 ka hatrany amin'ny 14 ny volana Novambra dia misy ireo itety tanàna zany itety trano fa io dia misy dingana zany eo aloha ny fisoratana eny anivon'ny fokotany dia tratra ao mety manatona amin'ny toerana hafa ao anatin'le fanatanterahana lisy dia le hoe fanavozana ve le ho atao dia mbola hiverina aminatin'izany lisitra izay mbola mety ho ay aminy mety ho fahadiovana. Ny tsy fahadiovan'ny lisitra dia efa mitarika avy hatrany ny tsy fahadiovan'ny fifidianana. Ny tsy fahadiovan'ny fifidianana dia hitarika ihany koa any mety hoe fifidianana tsy ho eken'ny rehetra ary ny fifidianana tsy ho eken'ny rehetra dia fototry ny krizy ary ny krizy resahana dia miverimberina ary fiverimberena dia ao anatina fotoana fohy. Zay zany mehatombotra zany hoe mefohy hatrany ny tsingerina krizy eto amintsika ary ny krizy dia ateraka na fifidianana hatrany. Ary efa fantatra io ny fivorian'ny mpanao politika dia samy mamotra samy mampahafantatra fa io lisitry ny mpifidy io no fototry ny olana hatramin'izay dia tsy ankilany ihany koa ny lalàna mifehy fifidianana. Eo zany firotsahako fidiana. Eo ihany koa ny amin'ny lafiny ataontsika hoe fikirakirana ny amin'ny lafiny rafitra zany mitantana ny fifidianana mbola adihevitra be zany mandeha ny fisoloatena ahoana tazomina sa tsy ny CENI ahoana ny firafitra zany CENI zany ho averina any amin'ny ministerany intérieur ave ny fikarakarana sy fitantanana ny fifidianana efa fantatra avokoa ny olona efa nanao bilan efa nanao état des lieux efa ny samy namoatra zany ny antom-pisian'ireny karazana assise misy assise de parti politique fiaonan'ny atoko politique amin'izao ary moa
dia mbola misy mangataka ihany koa ny amin'ny hoe tokony isiany aloha ny fionana na mety accord politique zay mety anarana daholo moa zany dialogue politique zany hoe tokony isy mialohan'ny zavatra rehetra resahany eto zany dia alohan'ny hanatanterahana le fionan-doham-pirenena dia tokony isy ny fionan-dohan'ny politika ny mpanao politika ny antoko politika andrafetana voalohany indrindra zay ahoana ny zay lafiny lalàna mifehin'ny antoko politika eto Madagasikara ahoana ny lalàna mifehin'ny mpanohitra eto Madagasikara rehefa misy moa zany hoe mifanaraka amin'ny toetrandro ve sy amin'izao fanavozana zao ahoana ny amin'ny lalàna na fehezan-dalàna ifehin'ny fifidianana ahoana ny amin'ny rafitra ifehan'izany na hitatana an'izany fifidianana sy ny sisa satria io ihany koa hoe raha ny fifidianana eny anivon'ny faritra ve maninona moa tsy fidiana na tanterahana eny anivon'ny faritra ihany ny famoahana vokam-pifidianana zany rehetrarehetra zany dia mbola devitra mipetraka avokoa dia eo zany le hoe ndresana mikasika ny hoe fanavozana ny lisitra mifidy anomboka raha pitso marapatonga ny 24 novambra hitsekiliny atsikoa misy hoe enrôlement biométrique na ny fihizina hoe tsy tokony ho ampiasaina ao anatin'izany fifidianana zany betsaka ny firenena efa miroso amin'ny fanaovana ny fifidianana amin'le vote électronique satria tsy eto tanterana ihany fa nareo malagasy eny ampitan-dranomasina ary dia efa mba maniry ihany koa andray anjara amin'izay fifidianana ny ompitatana sy ompanapaka eto amin'ny firenena satria hatramin'izao aloha mbola tsisy zany na dia efa ela tadidy tsara tany amin'ny 10 taona lasa tany amin'ny taona 1994 nisy ny fionambe ny diaspora teto Madagasikara tamin'izay fotoana izay dia tamin'izany no efa nisy ny hevitra ny amin'ny hoe handraisana no fandraisana anjaran'ireo malagasy mpila ravinahitra na ny diaspora amin'ny fifidianana satria efa amanetsiny ny isan'izy ireo any ampitan-dranomasina any ny amanetsiny zany dia manova mihitsy ny vokam-pifidianana eto atoerana raha ohatra ka afaka mandray anjara mivantana ao anatin'izany ihany koa ny diaspora isan'ny manamora an'izany fifidianana zany ny fampiasana ny atsika hoe vote électronique ity mbola resaka hafa moa ny amin'iny satria ireo ambasady sy ny sisa ny ivelany ihany zany dia tsy maintsy ho tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana sy ny fikarakarana zany fifidianana zany raha tonga ny fotoana hanapahana hevitra fa dia mandray anjara amin'izay fifidianana tanterahana eto Madagasikara na filoham-pirenena na ireo solombavambahoaka mety isy ihany koa zany hoe solombavambahoaka na tsy fantatro na sénateur raha mbola isy ny rafitry ny antenimieran-dolona reo hoe solotenan'ny diaspora zany mpitondra tenin'ny diaspora any ivelany ihany mety karazana solombavambahoaka ny diaspora isy ve zany amin'ny fotoana eo daholo satria resahana be dia be mikasika an'ity fanavozana ity dia hoarahana akaiky zany ny fivoaran'izany rehetrarehetra zany ositsika fankely aloha ryty dia resaka lafin-javatra hafa sika mela mety iverenana zany resaka lisy mpifidianana sy manodidina fifidianana zany rehefa avy eo ny tamin'ny herinandro teo iny dia nisy moa zany ny fanokanan'andro anankiray anaovana fisaoanam-pirenena ny fisaoanam-pirenena moa zany teo dia ny fanaraka tamin'izy ihany koa le nanokanany andro anankiray io fisaoanam-pirenena io ho andro tsy nesany sy mara niteraka adihevitra le izy iny ny hevitra adihevitra faharoa fanampiny teo ihany koa dia lasa miverina le adihevitra mikasika an'le laïcité de l'État le laïcité de l'État io zany dia tena mifandrisotra be ahoany ny fanazavana tsotra raha ho an'ny malagasy amin'ny ankapobeny dia hoe tsy fampifangarona fampifadiana ny raharaha-mpivavahana sy ny raharaha-mpiangonana amin'ny raharaha-mpanjakana ny olona manana andraikitra amin'ny fiangonana amina fitantanana fiangonana na fikambanam-pivavahana zany dia tsy tokony ampivady an'izany amin'ny fitantanana ny firenena dia voakasika izany moa zany hoe na voalohan'ny repoblika io na reo lehibe ny androm-panjakana dia tsy tokony anana andraikitra ao anatina fiangonana zany amina fitantanana ireny fiangonana ireny mety hoe président na rafitra ny fiangonana sy ny sisa etsakilany ny amin'ny hoe inony ty hoe raha vao misy raharaha-mpanjakana zany atao dia misy vavaka dia eo aloha adihevitra be tsy mety amin'ny farana ny amin'iny fa ny anankiray isany tena mampisy adihevitra koa dia hoe fa inona no mahazo an'ity firenena ity dia hoe firenena maninona ka tsy mety mandroso dia tsy mandroso amin'ny ahoana dia amin'ny lafiny hoe raha jerena zany